Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia iresadresaka mahakasiky ny famindrampo-ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ho an'ireo mpino Islamo rehetra manatanteraka ny fifehezana amin'ity volana Ramadany misy antsika ankehitriny. Maro mantsy no mieritreritra fa hoe tsy misy famindrampo mihitsy izany Tompo Allah zany, na tonga izy nandidy an'ireo mpino Islamo tsy sakafo manomboka amin'ny maraina ny volana Ramadany ka hatramin'ny filenteany izany masoandro izany. Nefa mifanohitra betsaka amin'izany ny antony nandidiny Tompo Allah izany fifehezana izany. Ety am-piandohana dia tsarantsika ho fantatra fa rehefa nandefa volana Ramadany izy dia nizarany ho sokajy telo izany Ramadany zany. Ny 10 andro voalohany dia nampidiriny amin'izany famindram-pony izany. Ny 10 andro faharoa dia nampidiriny an'izany famelan-kelony izany. Ary ny 10 andro fahatelo dia karazana fanavotana faobe ho an'ny mpino Islamo manatanteraka amin'ny fifehezana mba tsy ho hiditra any amin'ny afobe fa hizotra mandrakariva any amin'izany paradisa izany. Koa andao tsika hijery izany famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala amin'izany fifehezana izany. Voalohany, ripino hajaina. Mila fantantsika fa rehefa Allah nandefa ny volana Ramadany dia voalohany zavatra nataony ny fatorany aloha ireo devoly. Zany hoe ireo devoly izay mety manelingelina ny olombelona, manelingelina ny mpino Islamo eo amin'ny mpanatanterahana an'izany fanompoana goavana izany dia ny fatorany vao niditra fotsiny ny alina voalohany amin'izany volana Ramadany izany. Tsy misy famindram-po mihoatra amin'izany mba halalaka anao hanompo azy sy hanatanteraka an'izany didy aman-dalan'izany. Faharoan'izany nosokafan'ny sahady ny varavaran'ny paradisa tamin'ny alina voalohany. Midika izany fa tanjony Allah amin'izany volana Ramadany izany dia hampiditra antsika ao anatin'izany paradisa izany ary nakatony avy hatrany ny varavaran'ny afobe mba tsy hisy mpino Islamo na dia ray aza mifehy ao anatin'izany volana Ramadany hiditra ao anatin'izany afobe izany. Zay fa famindram-po goavana izay tsy takatry ny saintsika tamin'ny fandidinana izany volana Ramadany. Nataony volana anankiray hikatona izany varavaran'ny afobe, volana anankiray hisokafana izany varavaran'ny paradisa, volana anankiray hamatorana ny devoly rehetra maneran'izao tontolo izao mba tsy hanelingelina antsika amin'izany fanompoana izany. Rehefa nandidy an'izany volana fifehezana amin'ny volana Ramadany Tompo Allah dia nampahafantariny antsika fa tsy antsika mpino Islamo irery ihany no nididiny tamin'ny fanaovana an'izany fifehezana izany, fa efa nisy vahoaka ary tsy misy vahoaka nandalo teto ambony tany afa-tsy hoe nodidiny tamin'io fifehezana io. Araka ny teny manao hoe kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nodidinay aminareo ny fifehezana tahaka ny nandidinay an'izany teo amin'ny vahoaka teo alohanao. Ka raha tsapanao androany fa ny vahoaka teo alohantsika ka efa nanao an'io tsy midika zany hoe antsika irery no nodidiny Allah an'io fa efa vahoaka rehetra teo aloha nodidiny an'izany. Ary nantsika aza nataony 30 andro, fa misy na vahoaka teo alohantsika nataony 40 andro, nataony mihoatran'izany ka mbola famindram-pony Allah amintsika vahoakany Muhammad amintsika mpino Islamo no nanaovana an'izany eo 30 andro monja. Ary anisan'ny famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa no nandefasana izany volana Ramadany ifehezantsika zany ary nolazainy mandrakariva tao anatin'izany ny tanjona lehibe nandidina an'izany dia mba ahazoantsika ny fahatahorana ny Allah. Satria tadidio tsara fa Tompo Allah subhanahu wa ta'ala nanome ny volana Ramadany io mba fotoana anankiray azahoantsika vatsy ilay vatsy tsara indrindra dia ny fahatahorana azy. Satria raha tsy nalefana izany volana Ramadany izany dia mety ho sarotra amintsika mpino Islamo ny hiditra ao anatin'ny paradisa. Fa vokatry ny fitiavana antsika dia nanokana ny volana anankiray mba hanatanterantsika an'izany fifehezana ho libra ary hankatoa azy andro aman'alina. Mety teninao hoe fa maninona sarotra amintsika niditra amin'ny paradisa raha tsy nisy ny volana Ramadany satria
tsapa manodidina antsika, tsapa eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Fa rehefa tonga amin'ny volana Ramadan dia ny olona rehetra, ny vehivavy lasa mitafy hijab, ka ny fitafiana hijab lalina fidirana amin'ny paradisa. Rehefa tonga amin'ny volana Ramadan miverina amin'ny moskey ny olona rehetra manatanteraka ny solat indimy isan'andro. Ny solat indimy isan'andro anisan'ny lalina hidirana amin'ny paradisa. Rehefa tonga amin'ny volana Ramadan, ireo olona izay miaina tao anatin'ny fijangajangana, nanao nikah, nanao an'izany fomba ara-dalàna zany, ka ny fanaovana nikah fidirana lalina fidirana amin'ny paradisa. Rehefa tonga amin'ny volana Ramadan, ny olona rehetra lasa nazoto namoaka an'izany soadaka izany, ka ny famoahana soadaka anisan'ny lalina anankiray hidirana any amin'ny paradisa. Noho izany, natokana ny Allah mihitsy ny volana Ramadan mba ahafahantsika miezaka fatratra ampidirantsika ny tenantsika any amin'ny paradisa, ary azahoantsika ilay vatsy tsara indrindra dia ny fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala. Anisan'ny famindram-pon'ny Allah ihany koa tamin'ny fandidina an'izany volana Ramadan dia nataony ho ayyaman ma'duda, zany hoe andro voafetra, araka ny voalazantsika teo 20 na 30 andro monja no nataony amin'izany. Fa raha tena jerena anie, tokony ho enim-bolana antsika mifehy, no sady enim-bolana antsika misakafo. Raha tena jerevana ny ara-dalàna, tokony hoe enim-bolana antsika mifehy, enim-bolana antsika misakafo. Fa Allah tsy nanao an'izany, ny vokatry ny famindram-pony antsika dia nataony ray volana fotsiny antsika mifehy, fa ny 12 volana ambiny antsika misakafo sy manome fahafaham-po ary fahafinaretana ny vatantsika. Ary anisan'ny famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa tadidio tsara, nataony izany fifehezana izany ho misy ampahany amin'ireo olona nahazo alalana misakafo fa tsy mitereny hoe tsy maintsy mifehy. Ny olona marary dia afaka misakafo, ny vehivavy bevoka afaka misakafo, ny vehivavy mampinono afaka misakafo, ny olona efa antitra dia afaka misakafo, fa mampisakafo olona ray ho tambiny izany. Tadidio tsara fa raha tsy nisy famindram-pony Allah dia nodidiny avokoa ireo olona ireo ny fe na tian'izy ireo na tsy tian'izy ireo, fa vokatry ny famindram-pony Allah nataony fanompoana tsy ho fampijaliana, fa fanompoana dia fanatanterahana ny tanjona izay tiany ho tratrarina. Midika izany fa misy famindram-pony Allah be ao anatin'izany fandidina ny fifehezana izany, fa tsy notereny antsika hoe tsy maintsy mifehy na marary na amin'ny voyage na vehivavy bevoka na antitra na inona, fa raha zany tokoa no nataony Allah dia fahasahiranana betsaka no azontsika tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny famindram-po lehibe nataony Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa amin'izany fifehezana izany dia ny fanomezana antsika alalana hisakafo, hisotro, hanao firaisana amin'ny vadintsika mandritra ny alin'izany volana Ramadan izany. Alaivy an-tsaina tany am-piandohana. Tany am-piandohana rehefa mifehy ny mpino Islam tonga ny solatul maghrib dia misakafo izy ireo, manao firaisana izy ireo mandritra amin'ny fotoana fohy mandra-pahatonga ny solatul isha. Vita solatul isha efa manomboka mifehy izy ireo mandra-pahatonga ny ampitso solatul maghrib indray vao afaka misakafo. Raha navelony amin'izany dia anisan'ny fahasahiranana lehibe ary tsy vitantsika izany. Satria nahoana? Satria maro amintsika ny miasa, mandra-podiny any an-trano efa tonga ny solatul isha dia tsy sakafo zany izy amin'izay fotoana izay. Jereo moa tantara ireo sahaba fa i Omar ibn Khattab radiyallahu anhu tany am-piandohan'ny volana Ramadan dia rehefa izy niandry ny iftar tamin'iny hariva iny dia resy nitory. Rehefa resy nitory izy tsy tafafoa raha tsy efa vita solatul isha. Dia rehefa tsy tafafoa izy raha tsy vita solatul isha nefa ny solatul isha efa tsy azo isakafoana intsony. Dia lasa nifezy 2 jours successifs tsy nisakafo i Omar ibn Khattab ary tena nalemy izy tonga teo anatrehan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, velotaraina fa hoe tena efa mavesatra amiko izany. Ny sahaba anankiray ihany koa tahaka izany, nieritreritra izy hoe rehefa mandeha ny solatul maghrib na ny adhanil maghrib dia isakafo izy dia avy eo anao firaisana amin'ny vadiny mandra-pahatonga ny solatul isha. Nefa tsy tratrany izany satria tafatory ihany koa izy. Ka rehefa nifoha izy aorian'ny solatul isha dia teo izy nisakafo foana ary nanao firaisana tamin'ny vady. Rehefa vita izany dia nahatsapa-tena izy fa nanao adisona, nanao fandikan-dalàna, ka lasa izy niazakazaka tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Teo i Omar mitaraina ny azy ary ty sahaba ty ihany koa nitaraina ny azy. Teo amin'izay nampidininy Allah ny famindram-pony, nampidininy Allah ilay andian-teny masina manao hoe
uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Onomeny Allah alalana ianareo mba hanao firaisana ara-nofa ny vadinareo mandritra ny alina izany volana Ramadan zany, satria ireo vadinareo ireo dia fitafy ho anareo ary ianareo ho fitafy an'ireo vadinareo ihany koa. Alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fantatriny Allah subhanahu wa ta'ala fa ianareo dia nanao tsirariny tamin'ny teninareo. Inona ny tsirariny nataonareo? Tamin'ny fihinanana sy ny firaisana ara-nofo nataony ny sahaba anankiray iny taorian'ny fotoana zay tsy tokony hanaovana an'izany intsony. Ka nofafainy Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotanareo. Wa afa ankum, ary namelanareo izy tamin'izay fotoana zay. De teo Allah subhanahu wa ta'ala namoaka didy vaovao amizay hoe fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Manomboka androany hoe Allah subhanahu wa ta'ala dia ataovinareo ny firaisana ara-nofo amin'ny vadinareo mandritra n'izany alina Ramadan zany, ary misakafoananareo, misotroanareo mandra-pahafantatra anareo manavaka ny kofe mainty amin'ny kofe fotsy amin'ny maraina, zany hoe mandra-pahaposahany maraina mialana izany alina izany, rehefa avy eo dia tohizinareo ny fifehezana mandra-pahatonga ny alina na ny hariva. Izany aya zany na izany verset zany manambara antsika fa famindram-po betsaka nomeny Allah subhanahu wa ta'ala antsika. Raha mbola tavela tamin'izany lalàna taloha zany dia sahirana antsika. Sahirana antsika satria adin'iray sasany ihany no ahafahanao misakafo sy manao firaisana amin'ny vadinao raha ohatra ka mbola lalàna taloha no raisiny Allah. Fa vokatra amin'ny famindram-pony Allah, hitany antsika fa tena tsy mahatanty an'izany dia nahenany nataony malefaka izany lalàna zany ka afaka manao an'izany rehetra zany antsika ankehitriny. Repiny Islam, Tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa mandidy ny fanompona anankiray dia ao ambadikin'izany misy fahendrena, ao ambadikin'izany dia misy famindram-po, ao ambadikin'izany dia misy tombotsoa antsika rehetra. Ka tanjony Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny fandefasana an'izany Ramadan zany mba hitsinjovantsika ny hoavintsika any aorinany, mba ahafahantsika manoka tena amin'ny Allah mandritra ny Ramadan, ahafahantsika miezaka amin'ireo fanompona maro samihafa, ary mba ahafahantsika maka toerana anankiray na teboka anankiray manolo tena mba ahafahantsika miditra amin'izany paradisa. Ary azadiny fa ny tanjona lehibe ny fifehezana dia ny fatahorana ny Allah. Ka mangataka amin'ny Allah antsika rehetra samy azo an'izany fatahorana zany ary samy miditra ao amin'ny paradisa amin'izany andro faran'izany. Ary zay no fampatsiavantsika tamin'ity andro ity. Isaorako nanaraka an'izany hatramin'ny farany. Insha Allah, raha hampitso antsika mitondra video vaovao indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.